Izay ny lalao tatsy Mozambika fa mbola hijanona amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany tsika fa ho an'ny sokajy zazavavy kosa indray ity izay miatrika ny Cosafa Women Championship ho an'ny taona 2024 izay atao atsy Afrika Atsimo izy ity. Faharesena iray sy fandresena iray no azontsika teo amin'ny lalao roa izay efa notanterahana. Raha mpitso dia hikatroka amin'izareo mpapetrano zareo Afrika Atsimo zany ny Bariany Madagasikara vehivavy eo amin'ity lalao baolina kitra Cosafa ity. Mbola ratsy toerana ny ekipam-pirenena vehivavy Malagasy taranja baolina kitra amin'ny fifananana Cosafa Women Championship 2024 atao any Port Elisabeth Afrika Atsimo hatramin'izao ka tsy mananjo resin'ny Afrika Atsimo rapitso mandritra ny andro faran'ny fifanitsanana isam-bondrona. Faharesena iray sy fandresena iray tokoa mantsy no azo ny vehivavy Malagasy tao anatin'ireo lalao roa voalohan'ny fifanitsanana. Teo amin'ny andro voalohany aloha natao ny 13 Jolay lasa teo dia resin'ny Malawi tamin'ny saharoa ohatra ny ekipam-pirenena vehivavy Malagasy. Tahaka ny tamin'ny taona 2024 dia tamin'ny elanelan'isa roa ihany nandresen'ny Malawi any Malagasy. Ipriska kapten'ny Malagasy any anefa novosotra ho mpilalao mendrika tamin'ity fionan'ity na dia teo azy izany faharesena izany. Anarak'izay ny zoma 2 Aogositra dia nainanarina ny vehivavy Malagasy ka nandavany Komoro tamin'ny hatramin'ny iray. Io ihany koa no fandresena voalohany azon'ny baolina kitra vehivavy Malagasy hatramin'izay 3 taona nandraisana anjara tamin'ny Cosafa izay. Mbola isara mpilalao Malagasy ihany koa no voasafidy mpilalao mendrika indrindra tamin'ity lalao faharoa ity. Mariana fa nomotsan'ny Afrika Atsimo tamin'ny isa mavesatra 17 ohatra i Komoro ateo amin'ny andro voalohany ho an'ity vondrona misy ny Malagasy ity. Ny tompo-tanàna izay mbola nandresan'ny Malawi tamin'ny isa roa ray ihany ateo amin'ny andro faharoa. Fanambe goava napetraky ny ekipam-pirenena Malagasy vehivavy amin'ity Cosafa 2024 ity moa ny andesiny tompo-tanàna amin'ny lalao farany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona atao rapoitso io. Na izany aza dia sarotsarotra ny akaran'ny Malagasy amin'ny dingan'ny famaranana satria raha resiny Malawi amin'ny isa midangana i Komoro dia izy ireo no mipetraka eo amin'ny laharana faharoa.